Mignane Knapsa. Izao isika dia ametraka ny vato fehizoro voalohan'ny centre de santé de base na CSB eto Pasikabo indray. Izay fiaraha-miasa amin'ny commune Oiselle France sy ny commune Fort Dauphin. Misaotra raha adjoint maire d'Oiselle, misaotra raha mera. Maniry koa izahay ny hiara-miasa amin'ny Andriamatoa Angela Joelina filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Ka ny raha fahasalamana ho sika rehetra izahay. Ny fotoanandroany maromaro koa dia fanamariana, fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny tanàna Roatonta, izay tanàna Tirahavavy, dia ny tanànan'ny Oiselle zany sy ny tanànan'ny Fort Dauphin. Zay everina avy efa elaela izay satria efa misy ho 70 taona isika no nifandray. Raha nanombo tany amin'ny taona 2000 nametrahana an'izao fiara-miasa zao isika zao taona 2020 amin'ny taona avy zany tokony alaza ankalaza ny faharoapolo taona nifandraisana zany isika, ka dia izay tena zava-dehibe indrindra izay fiara-miasa izay fankatiavana fiara-minantoka eo amin'ny tanàna Roatonta izay. Koa eto zay dia mikafalena koa no andraisana an'ireto vahiny reto satria vao tonga tamin'ny alahady izy ireo nisy efa tonga teo aloha ary tsara ny alalasika nan'izany. Ny tonga teo aloha moa dia fantatsika fa misy ny chef de mission zay seto tena izy amin'izao fotoana izao, tsy eto amin'ny ty fety ty fa eto Fort Dauphin ihany, Andriamatoa Iva Virapin, fa kosa ny vadiny dia eto izay mpanolontsaina conseillère zany ao amin'ny tanàna Ravavsika dia Ramatoa Amélie Virapin Malagasy fa olo voafidy any France, ary any France ao amin'ny tanàna Oiselle dia Ravavsika very fa zava-dehibe zany. Tonga eky ihany koa izay tariny Andriamatoa lefitra voalohany moa dia araka ny voalaza teo, fa ny mpiara-dia aminy kosa dia eto amin'izao fotoana izao dia tsy iza zany fa Andriamatoa Jean-Luc Drouin sy Ramatoa Catherine Drouin. Vady izy ireo mipetraka ao amin'ny tanàna Oiselle. Ny asan'ny Andriamatoa moa zany dia mpanao gazety retraité izy no sady vonao ihany koa, ka dia amolavola boky izy io izay hamaritra ny fiarasika miasa eto amin'ny tanàna Roatonta izany. Ny sekoly anankiray tamin'ny taona 2010 ao Paris izay modely amin'ireo sekoly ambaratonga fototra eto an-tanàna, izay hatramin'izao moa dia mbola voatsiany zareo vola, ary misy ankizy omena sakafo 500 isan'andro mandritra ny 10 taona izay ny tanàna Ravavsika no mamasy vola azy. Zava-dehibe zany. Anisan'izany ihany koa ny nanorenana ny terrain de sport polyvalent ao Pasamasay, izay tototra moa izy amin'izao fotoana izao, ary izay no tena akasitrako monsieur le préfet teo hoe ampiasao monsieur le maire n'agensika amenana an'io terrain de sport polyvalent io, ary dia namaly ihany koa Oiselle fa hamasy vola indray mandeha hamarenana zany, ka dia zava-dehibe zany izay fiara-miasa izay. Unité de protection civile aty na nitoby mpamojivoina aty dia fiara-miasa amin'ny Pompier France, association Pompier France Fort Dauphin any France, ary anisany nanampy be zareo tamfanezana ireo camion pompier ireo, ny ambulance fa sy ny 4x4 de liaison zany, fa isendan'izay dia nanampy ihany koa ny tanàna Ravavsika, ary maro moa nanampy avy eto tanàna. Dia ny Oiselle zany dia nanamboatra anazy namanikazo caserne niantoka ny tapany ambony iny, fanamboarana iny tapany ambony iny, ary eo ihany koa moa zany ireo orinasa eto tanàna toy ny QMM mbola nanampy isika. Dia zany dia vokatry ny fiara-miasa avokoa zany rehetrarehetra izany. Koa eto isika androany amin'izao androany izao dia ametraka ihany koa ny vato fehizoro amin'ny fanorenana hôpitaly vaovao. Araka ny fantatsika dia ny fahasalamana no voalokarena, ary ny hôpitaly dia ilaina tokoa. Marina fa manana ny riam-bonato isika, manana ny hôpitaly tsy miankina isika, fa hita ihany koa fa mbola tsy ampy ny hôpitaly raha ohatra ka raha tsy resaka fa ny hôpitaly fanjakana isika ho an'ny tanàna ny Fort Dauphin. Izany hoe ny hôpitaly fanjakana ho an'ny commune izany dia ny ao Atsinananao ihany, ery a Bazary be sy ny any Ambinany be.
fa ny ao ambonako dia natokana ho an'ny faritra ka dia aloha zay filana izay natonga atsika zany hametraka an'ity hôpitaly ity mangataka fanampiana asika dia mandray fa saika tsy misy zany ny avy amintsika koa mba homena an'zareo satria izay lay fiara-miasa zay ka noho izany indrindra no nametrahany commune défi ezaka lehibe am'izao fotoana zao dia ny mba handraisan'ny commune anjara ka dia tianeny mampafantatra tsika vahoaka fa ty asa ity dia nametrahany commune fomba fiasa vaovao ary zany fomba fiasa izany dia ny fandraisana anjara 500 ny fanorenana ny antsasany antofan'ny commune urbaine Fort-Dauphin ny antsasany no antofan'ny tanànany Oisel jeresika koa ny abattoir ny toerana famonoana omby io koa dia nametrahana fiara-miasa ihany koa ny tanànany Fort-Dauphin niantoka ny fanamboarana ny trano izay mitentina 80 millions d'ariary volan'ny commune madiodio fa ny tanànany Oisel kosa no miantoka ny fiara miala aveo ny abattoir mitondra ny hena makeo amin'ny tanam-bao tamin'ny taona lasa iny ny vola zay tafiditra tao kitapombolan'ny commune nalefa ny tanàna Ravavisika dia mitentina 93 millions d'ariary zany efa mitovy zany amin'ny famasiam-bola zay omeny fanjakana saoka fa sy lasa danja zany dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny tanàna Fort-Dauphin tafiditra ao anatin'ny kitapombolan'ny commune amin'ny trésor public io fanampiana io amin'izao fotoana zao zareo dia mbola manohy ny ezaka ary raha tombanana zany famasiam-bola izay azotsika isan-taona dia mahatratratra any amin'ny 50 000 euros zavatra goavana zany zany hoe zany raha nandray ny asanay zahay dia nanao fanapahana filakevitra munisipaly hanome 15 000 euros isan-taona ny 15 000 euros voalohany namitana ty kazerne ity ary nandraisana ny sport scolaire teny tanàna Ravavisika tena namboatra ny ampasimazay tamin'ireny fotoana reny ny 15 000 faharoa sy fahatelo dia zao anamboarasika na zao hôpitaly zao 30 000 euros zay ary ny 15 000 euros faefatra hamerenasika andray manday n'ilay stade na le terrain de sport polyvalent zay voatototra ary hanamboarana terrain de sport anankiray any anatin'ny quartier ka ao ampamakiam-bato zany anaovana an'izany terrain de sport izany zay no 15 000 isan-taona anatin'ny efa-taona fa ny ankoatrin'io dia mandray sika 20 000 euros isan-taona ihany koa zay anaovana asa fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana isan-taona koa io ary mangataka zareo amin'ity taona ty mba atao bebe fangatasika mba atao be fa ohatrany kely ohatra 20 000 euros fanangatanareo ny fotoana zany ena 15 000 euros ka hitasika amin'izany fa zava-dehibe zany ny mamasy volany io dia ny agglomération Roi Normandie zany hoe sahala amin'ny faritra zany aty amintsika zay ngamba le hoe gouverneur ny faritra manambola reo dia manome vola asika ty ny tanàna ny Oisel no mangataka anazy fa ny vola dia sy mandala ao Oisel fa tonga dia mivantana ao amin'ny trésor public eto atapy-tanàna ny Fort-Dauphin ankoatr'izay dia mamasy sakafo an'ireo zanasika reo ny tanàna ny Oisel mitentina 10 000 euros isan-taona sady manamboatra ny trano lehibe izy no ame sakafo anatin'ny 10 taona angamba izay dia io zany lay 10 000 euros aminy amin'ny alalany fikambanana zay apetrasika eto association les amis de Fort-Dauphin sy ny association les amis de Oisel ary ny short manokana moa fa tonga eto zareo ao moa zany mipitatam-bola madame Hollande ao ihany koa zany ny membre hafa ihany koa zay sy afelina koa fa ny budgetny commune mbola tsy misokatra amin'izao dia ny tanàna rahavavy koa nanomana an'izao rehetra zao ny ilaina rehetra dia fa nanividy mivalatanoaza dia tsy tafavoaka amin'ny trésor zany na dia feno vola zany ao fa dia sy maintsy mitadihevitra hafa ny be ny tanàna ka dia izay ny olazahako teo hoe zava-dehibe loatra ny fiara-miasa amin'ny tanàna rahavavy ka dia makasitraka tompoko ary ny rary an'izany fitoizany fiara-miasa izany isika mianakavy natadiditsika tamin'ny folo taona lasa dia indray mandray contenaire roa ka hatramin'ny telo isika isan-taona ka dia haveriny zareo indray mandeha ny fanomezana contenaire asika ka mino isika fa ho tonga amin'ity volana ity zany ny contenaire zay misy fiarakodia anakiroa voiture de liaison anankiray pick-up zany
zay afana mivezivezy manao ny asa fanamboarana ary lay forgon zany forgonety anankiray karazana minibus regny zany zay itondrasika hena marina fa occasion reo nefa ivery fa zava-dehibe zany satria sika sy afaka ahazo vaovao balayeuse zany hoe tracteur kely zay famafana goudron fiadiana amin'ny fasika zany isorasika moa ny projet PIC pôle intégré de croissance na hoendrany chambronne menamena anakiro reny hiadiana amin'ny fasika regny satria zay tena mandreraka atsika de ny tanànao asiana ndray andefa balayeuse de hoavy zany reo balayeuse le voiture reo amin'ity volana ity ary hisy baka ordure ngeza be koa plastique dia hisy any koa satria hitasika fa manao lasika ndraindray amin'ny rano citerne 30 mètres cube 30 000 litres zany apetraka eto zany hoe raha sy ampy zany ny pression na sy mandeha tampoka ny zeramamy ana tsy misy réducteur fa ino misy réducteur io dia misy rano 30 000 litres foana zany ato amin'ity citerne ity zany hoe sy ho atahorana zany hoe misy sahatry an'izany ny haitrano dia hoe sisy ny rano fa misy réserve ato manomboka amin'ny volana ambony io 30 000 litres 30 mètres cube mba tsy zovana asika voaka raha sianatria zany misy ny haitrano